Samy mpitandro filaminana niova veny sata sy ny lalàna mifehizany ankehitriny ho ny Général Désiré Ramakavela. Fifidianana kominaly tsy misy fifidianana miemotra ho ny CENI. Marikarama farany ambany eny tsy ariary ho ny CSDM. Arivan'ny zoma fatelo amby folo ny volana septambra taona 2024 manatra ny fiarabana tompoko klasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao asainay ampanajany ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no isataratsika ny fiarahana amin'izao ariva izao tsy azo ekena ny mety ho fanemorana indray ny daty voalaza fa anatanterana ny fifidianana ho ben'ny tanàna hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisankina androany. Somantsy ny fanalavam-potoana ikarakarana ireo kandida ny antotan-taratasy no atao alaolana ka anemorana ny fifidianana hoy ny solombavam-bahoaka Anta Razafimanantsoa. Andraikitry ny fanjakana hoy izy ny fanamorana ny fahazahoana sy ny fikarakarana ireo antotan-taratasy ho an'ireo mikasaka irosaka hovidiana ka tokony tsy atao sorona lava ny fiainam-bahoaka noho ny kajy politika. Fanadihadiana eo amin'ny sary sindratsariny Andry Rakotomalala. Azony voamera maleo tena misana ny fifidianana na ny CENI atao ny mangataka ny fanalavana ny fotoana fametrahana ireo antotan-taratasy ho firotsako hovidiana saingy lavina kosa ny fikasana anemorana ny daty alovana ny fifidianana ho ben'ny tanàna hoy ny solombavam-bahoaka Anta Razafimanantsoa lehibe ny vondrona parlementaire firaisankina. Andraikitry ny antoko politika ny fiatraina fifidianana ary izany no antom-pisihany raha ny hita nefa dia mampanafa atao mitady ny fomba rehetra tsy irosona amin'ny fifidianana ben'ny tanàna io ny fitondrana ankehitriny. Fangatahana sy firesahan'ny olona marobe io na tamin'ny dindinika naraka tamin'ny CENI na izahay samy solombavam-bahoaka itondran'ny olona amin'ny fitarainany na ny antoko politika na vondrona antoko politika na ny olon-tsotra fotsiny zao na ny tsy miankana zay te hilatsaka hofidiana dia itovizana daholo le aretina dia hoe sarotra ny fahazahoana ny taratasy filatsaka hofidiana. Sarotra tena sarotra ary tena kasarotina mihitsy ko tena marina. Ary taontsika mihitsy ny hoe antsozay le izy filakisa filambaniny ny fomba fangalana le taratasy izay ilaina ny filatsaka hofidiana. Fa azony CENI atao koa no manemotra ny daty ametrahana ny taratasy filatsaka hofidiana. Fa izahay aty avondrona firaisankina kosa dia manohitra tanteraka ny anemorana ny fifidianana communal sy municipal. Rehefa io 11 décembre io no daty nomena. Rehefa io no namoahana décret didimpanjakana maro samihafa reny dia tanterahana amin'ny 11 décembre io na tsy vonona ary ny mpitondra fanjakana fa meconfirme zany le zavatra lazaintsika hoe tsy vonona le mpitondra fanjakana hiatrika an'izany fifidianana communal sy municipal zany mitady zay parady mitady zay fomba hanemorana an'io. Hitantsika nge zany tena hoe tsy taitra ny avy ny mpitondra fanjakana amin'le fanomanana zany kandida zany. Hiatra hoy ity solombavam-bahoaka ity fa ny avy amin'ny fanoherana no tena miazakazaka amin'ny fikarakarana ny antotan-taratasy firotsako hofidiana ary iarany antsonjay amin'izao fotoana izao. Ny lalàna no mametraka ny tsy maintsy irosona amin'ny fifidianana ka tokony ajaina sy amoraina zany mba azahoan-drehetra mandray anjara. Ny lalàna nge nametraka na ny HCR nametraka hoe fifidianana ben'ny communal sy municipal tokony atao rehefa voatondriny hoe fa lany tapitra ny datin'ireo lany mandat reo maire reo sy ben'ny tanàna reo mba hampanolotsaina tanàna reo dia miditra ao anatin'ny fifidianana. Fa tsy hoe zay tsitrapolo le mpitondra fanjakana na hoe anaraka ny kaprisy le mpitondra fanjakana satria zareo tsy vonona na tsy te handeha mihitsy ny any anatin' zany fifidianana communal municipal zany. Tsy manana olona aloha izy voalohany indrindra. Tsy manana olona reo fantatra indrindra fa eto Antananarivo renivohitra tsy manana olona personne de taille olona afaka ifanandra zany président Ravalomanana zany. Dia aleonareo hoe taritina lavabe io PDS io. Raha zany amin'ny toeran'le olona tsy tenao PDS zany fa ohatra ny hafahafa. Dia oka tsy ho hiditra amin'izany mihitsy kosa aloha raha ny fanemorana ny daty ametrahana ny taratasy filatsaka hofidiana dia d'accord amin'izay zay. Fa sao dia hoe ny tambon'izay koa dia hoe satria nahemotra ny taratasy ny délai de ny fotoana fametrahana ny dossier dia voatera hemotra koa ny datim-pifidianana. Fifidianana manakaiky vahoaka ary fifidianana vantana ny fifidianana ho ben'ny tanàna ka aleo ny vahoaka no andray ny adidiny isafidy
izay olona heveriny fa mendrika hitondra ny commune misy azy. Ny tsikatra hoy ny fanazavana dia ny olona ny fitondrana eto Antananarivo renivohitra no zary lasa anaovana sorona ny commune rehetra manerana any Madagasikara. Malona indrindra izay vaovao izay dia nanao valikafatra avy hatrany ny teo anivony voamery raha maleo tena misana ny fifidianana mahakasika ity vaovao-paritaka ity ary nandiso ny filazana fa ny ahemotra ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina noho ny manoloana izay fahasarotany fikarakarana ny antota-taratasy izay. Ny fanemorana ny daty ho fikarakarana ireo antota-taratasy firotsaka hofidiana izay mety isy fahasarotana ka mahatonga ny fahavitsiny platsaka hofidiana no azo vinavinaina fa isy ny fanemorana raha ny fanazavana hatrany. Naiky ny seny fa misy ny olana mampitarazoka ny famoahana ireo taratasy ilaina ka iantson'izy ireo ny tompon'andraikitra samihafa mba hanamora izany. Herinandro mialohan'ny hafarany fanaterana ny antota-taratasy firotsaka hofidiana eny amin'ny OVEC latsaky ny 10 ireo navita izany amin'ireo commune miisa 7 sy 900 manerana any Madagasikara. Fanadiadiny Ando Miaratina eo amin'ny sary sindatsary ny Mathieu Prince. Tsy misy afa-tsy platsaka hofidiana 10 amin'ireo commune 7 sy 900 manerana nosy hatramin'izao no nahavita nametraka ny taratasy firotsaka hofidiana hifaninana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsany tanàna. Tsy azo idivirana hoy ny seniny fanalavana feptaona afana mameno ireo antota-taratasy afana mirotsaka hofidiana raha mitaka izany ny zava-misy. Mijanona ho amin'ny 12 Desambra kosa ny fifidianana kominaly izay efa nahazo fankatoavana avy amin'ny filakevim-panjakana sy ny gouvernemanta. Le 12 Desambra tsy misy mieritreritra ny hoe any amin'ny oranazy mihitsy. Le tety andro resana hoe calendrier électoral ao izay misy zany le hoe manomboka amin'izao dia zao no atao, manomboka amin'izao, zao no atao, manomboka amin'izao, zao no atao, manomboka amin'izao, zao no atao. Amin'reto elanelam-potoana reto nanaovana fanotana printy-ny antota-taratasy premier simple sy bulletin eto manao an'izao. Dia ireo zany no ezahana atao hoe misy ahena raha magnome ohatra raisiko ohatra hoe raha magnome ray volana izay amin'ny fanotana printy ka raha takiany zava-misy tokoa izay fanemorana amin'ny fandrotsahana zay dia mety hemotra kely zany dia mety milatsaka tapa-bolana ve sa rotokom-bolana arakarak'izay le fanotana printy no ohatra raisiko fa tsy voatery izay ihany. Ny aiky ny seny fa misy ny olana mampitarazoka amin'ny famoahana ireo antota-taratasy ilaina amin'ny firotsaka hofidiana. Tsy tompona andraikitra amin'izany ny seny fa ny lalàna no mitaka izany. Efa misy ny antso ataon'ny seny hamana ny olana indrindra namorana ny taratasy ilaina. Tanjony anafany rehetra mandray anjara amin'ny fifidianana. Voalohany aloha ny seny natao mpikarakara sy natao hanomana ary natao hanatanteraka. Ny maneraka azy amin'ireo lafin-javatra telo ireo dia lalàna. Zany hoe ny seny efa tsy mpanao lalàna. Dia ny mpanao lalàna zany na mpamoaka reny hoe didim-panjakana isan-karazany ireny zany no namoaka an'ilay fepetra fa tsy ny seny. Ray aloha zay. Faharoa tsy ny seny no mamoaka raisiko ohatra hoe ny antota-taratasy manamarina ny maha-olo-pirenena certificat de nationalité. Tsy ny seny no mamoaka ny antota-taratasy manamarina ny hoe mbola madio eo amin'ny raharaham-pitsarana na hoe casier judiciaire. Tsy ny seny no mamoaka antota-taratasy manamarina hoe ara-dalàna amin'ny hetra ty olony ty fa misy sapana raha-mpanjakana. Dikan'izay zany tsy tia ny seny aza nanamafy na manindry ny amin'ny targeta ny seny dia ny andraisan'ny rehetra anjara amin'ny raha-pifidianana izay hoe inclusivité ary tsy indrina mandrakarivo zay dia zay no manosika anay hisarika amin'ny fisainan'ny rehetra ny amin'ny hoe mba hamoray le fikarakarana rehetra mandray andraikitra mihitsy zay ary mirotsaka antsehatra amin'ny raha azo atao ny miteny hoe fanairana ve sa hoe fanerena ve sa hoe fangatahana ve zao fangaviana amoraina ny fikarakarana ny antota-taratasy mba tsy ho sahirana le olo-pirenena zay manam-piniavana indray anjara amin'ny raha-pirenena tahaka an'izao fifidianana zao. Mazava araka izany fa ny daty ny 12 Desambra 2024 no natanterana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsany tanàna eto amin'ny tany ny Repoblikan'i Madagasikara. Andrasana kosa no mety ho fanapaka-hevitra amin'ny tety andro andrasana ireo taratasy firotsaka hofidiana na iovana tsy manoloana ny fahasarotana izay mampitaraina ny platsaka hofidiana amin'izao fotoana izao. Mbola eo amin'izay vaovao ny tontolo ny fifidianana izay hatrany dia tsy handrotsaka kandida amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ho avy io. Ny firaisan-kina ao amin'ny renivohitra Betsimisaraka fanohana any Rolantsiraka araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Vona ny firaisan-kina ampandany ity kandida ity mba ho tombotsoany Tomasina. Fanadiadiana eo amin'ny sary sindatsary ny Andry Rakotomalala. Na dia antoko politika samy manana ny vinany azy no mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina dia iarahany rehetra miombona kosa ny fijerena ny tombotsom-bahoaka sy ny firenena.
namaly ny antony ataony solombavam-bahoaka roa laratsiraka noho izany ireo antoko 10 mivondrona ao anatin'ny firaisankina ao Tomasina. Tsy androtsaka kandida ny firaisankina ao Andrenivohitra Betsimisaraka fa anohana kosa ity solombavam-bahoaka ity araka ny toromarika avy amin'ireo filopitarika ny firaisankina. Mitovy raha teo ny tanjona ho an'ireo tonta dia ny anovany zava-misy iainan'ny vahoaka sy anarina ny asin'ny Tomasina mba ho tena mendrika ho renivohitra ny Betsimisaraka sy renivohitra ara-toekareny Madagasikara. Ny vovona politika firaisankina eto Tomasina no fahatsapana, ny fanavadoana kampon'ny Tomasina, ny fampitena lalana eto an-tampon-tanàna, ny fikorontanana misy eo amin'ny lafiny fifamoivoizana, ny jalo mahazo ny mpon'ny Tomasina rehefa tonga ny rotsakorana, vokatry ny tsify sy amin'ny tetikasa fanajariana amin'ny tanàna, ny gaboraraka sy ny kolikoly maro samihafa misy eo amin'ny fitantanana amin'ny komuna, toy ny fanorenana trano tsy ara-dalàna, fanampotena ny kianja munisipaly, ny tsy fisian'ny lara-pahamena tongotra ho an'ny vahoaka amin'ny tetikasa na fotodrafidrasa fampandrosoana ny tanàna. Tokony mahasoa aloha zay vao ny mahafinaritra. Ina manao zao fanambarana manaraka izao. Tsy jerevana loko politika ny fanarenana ny tanàna sy ny fiainan'ny mponina eto Tomasina, fa ilaina olona manana traikefa sy tena tia tanindrazana, ary ilaina ihany koa ny firaisankinantsika vahoaka. Noho izany, nanapa-kevitra ny vovonana firaisankina zanaka Tomasina Mifoa rehefa nahazo ny fankatoavana avy tamin'ny vovonana Foibe ny tsy hanolotra kandida amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy izao. Fa anohana tsy misy fehipetra ny antso nataony Andriamatoa Roland Ratsiraka tamin'ny fanambarana nataony ny alahady 9 septambra 2024 amin'ny fanomezan-tany amin'ny firotsahany ho anisan'ny kandida be ny tanàna amin'ny Tomasina renivohitra zay ataony 1 desambra 2024. Ny mita be tokoa tsy lany mamba ary ny firaisankinantsika no hery. Hoela velona ny mpon'ny Tomasina Mifoa, hoela velona ny vovonana firaisankina. Natao androany 17 septambra 2024. Fa raha ny lalàna dia afaka niditra nanao fanompoam-pivavahana atao amin'ny kianjan'ny Magrobeoririka ny Tiky Madagasikara sy ny firaisankina. Saingy ny raha rehetra nahita ny zava-nisy tsy fanajana lalàna nataony teo anivon'ny mpitandro filaminana tamin'ny alalan'ny prefet an'Antananarivo hoy ny solombavam-bahoaka Antra Razafimanantsoa. Tsy ny fanapahan-kevitry ny prefet anefa no ambony noho ny lalàna raha ny fanamafisana hatrany. Noho izany tokony ajaina ny didim-pitsarana sy ny lalàna efa mipetraka ary efa nosoratana ho ihany ity solombavam-bahoaka ity fanadiadiana. Ny 12 septambra no namoaka noto mandrara ny etsika fitondrana ambavaka tetsy amin'ny Magrobeoririka ny prefet an'Antananarivo. Ny ampitsony io andro io dia nametraka taratasy fangatahana fampiatonany ny fanapahan'ny prefet teny anivon'ny tribonaly misanany ady atao amin'ny fanjakana ny antoko Tiky Madagasikara. Raha ny lalàna dia miato avetrany ny fanapanana bokon'ny prefet, saingy omaly dia mbola nampiseho ny fietsika manakorotana fiainam-bahoaka ireo mpitandro ny filaminana. Ny lalàna no ambony hoy izy ireo fa tsy ny fanapahany prefet hoy ny fanazavana. Tsy ekena aloha zany le Beoririka ary tena miteny mihitsy le hoe fitaom-pivavahana mihitsy ny tsy ekena, satria tsika tsy niteny hoe andehanao tatitra ny solombavam-bahoaka na hoe anao kabary politika fa hoe tena fitaom-pivavahana ary naverin'nga prefet mihitsy ny hoe anataterahanareo fitaom-pivavahana itsofandrano ireo kandida be ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna. Tsy avela mivavaka zany aloha zany, tsy ekena ny fitaom-pivavahana. Fa teneniny eo tsara hoe ny akoatra ny Analakely Ambojatova Antaninarenina ao amin'le toerana tena mety mihitsy no tapahany mihitsy hoe tsy azonareo atao. Dia nentina teny amin'ny ny tribunal administratif eo mazava ny voalazan'ny lalàna mahakasika ny procédure eny amin'ny tribunal administratif rehefa manao fangatahana ianao hoe fampiatona taratasy requête afin de sursis en exécution, fampiatona n'izao tsy fanekena tamin'ny prefet n'Antananarivo zao, tonga dia miato avetrany ny fanapa-kevitra zay niraisiny zany be zay niraisiny ny prefet n'Antananarivo. Dikan'izany afaka nanao zany zahay mahaly, afaka nandeha tao amin'ny Magrobeoririka. Fa zareo moa zany izy zao no mitondra dia tsy te halala mihitsy ny hoe misy lalàna mametraka an'izay hoe une fois déposé ny requête fampiatona ny taratasy izay nataon'ny prefet miaraka amin'ny taratasy fanafoanana ny taratasy nataon'ny prefet
de miato avy hatrany tonga de hoe manana effet suspensif raha vao tafapetraka ny fangatahana ny tribunal administratif tafapetraka izy io maly mazava tsara voalaza ny lalàna hoy a ny andininy fa 7 ao amin'ny lalàna 2001-025 izay makasika ny tribunal administratif dia milaza hoe les effets de la décision objet de la demande de sursis sont suspendus à compter de la date de dépôt de la requête jusqu'à la notification du jugement. Ny tiana tenenina amin'izany zany de hoe ny lalàna amboniny zavatra rehetra fa tsy amboniny fa tsy ny hoe ny fanapa-kevitry ny préfet ny amboniny lalàna. Ny lalàna amboniny zavatra rehetra ary miseplie ao ambany lalàna ny préfet. Tsisy resaka ordre public no hitondranareo azao fa olona ndeha hivavaka ve anakorotana ny anaran'izany e. Tsy maintsy ijery toerana ahafahana mitrotro ambavaka ny maha-kandida be ny tanàna ny filoha Marc Ravalomanana ny eo anivon'ny firaisan-kina sy ny antoko 5 asakasaka izay manonofo ratsy fa fotoam-pivavahana no atao fa tsy fanakorotanana ka tsy ampatory andro aman'alina ny sasany satria mampitamberina zavatra maro ao an-tsay ny zava-misy ara-politika ankehitriny. Fa mahakasika indrindra izay fandraisana fanapahan-kevitra ataon'ny préfet Antananarivo izay dia lasa miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ireo mpitandro ny filaminana malagasy ny vitsy mikitrana irery efa matoa misy ny fanakianana dia misy ny tsy fetezana ka tokony ampieritreritra ny rehetra izany hoy ny generaly Désiré Ramakavelo izay efa ministry ny fiarovam-pirenena teo aloha. Nanamafy ity manamboninaitra amin'ny sotronono ity fa tsy fanao ny mandabaiko saingy mananjo iresaka amin'ny mpanome baiko ireo mpandray baiko rehefa misy ny tsy mifanaraka amin'ny asa izay nametrahana azy ireo ho hatrany ny fanazavana fanadiadia. Natao hitandro filaminana ireo mpitandro ny filaminana araka ny anarany tsy natao ampisavorovoro ny fiainam-pirenena sy ny fiarahamonina mifanipaka tanteraka ny anjarandraikiny sy ny zavamisy amin'ny fanatanterahana ireo voalaza fa tandroka ary-nivozona ny asa ny ankehitriny satria miteraka olana goavana ho an'ny samy malagasy hoy ny ministry ny foloalina teo aloha ny generaly Désiré Ramakavelo mampanontany tena tanteraka ny zavamisy hoy izy satria na hatramin'ny fanaovana fotoam-pivavahana aza dia sakaniny ireo mpitandro ny filaminana kanefa tsy asany mihitsy izany. Misy tsy fampatokisana tsony ve eto amin'ny firenena ka vao misy olona nivory tsy na hivavaka na haneho-hevitra neny dia fa feno le mpitandro ny firenena dia variana mahita manontany tena nihitsy aho hoe tena niova tamiteraka ve ny satan'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Mba efa minisitra tamin'ireny toerany ireny aho fa tsotro zao mihitsy ny zavatra nisy tsotro zao mihitsy ary zay mahatonga hoe mampanontany tena mihitsy hoe efa niova tamiteraka ve efa hafa mihitsy ve ny fijery ary tena mbola tandroka ary ny vozona miary ny vahoaka sy ny fananany ve sa tandroka anotrona ny vahoaka mialatsiny ny tena izany fa tena malasa mieritreritra mihitsy vao mihitsy voaloha dia jerena ka miofiry feno mpitandro filaminana tena ohatra hoe ao anatin'ny firenena tsy milamina mihitsy hoe eto amintsika tian'izay ve ny misy satria fahitanan'ireny dia hoe tsy milamina eto zany fa maninona ary ny tsy milamina tokony anontany tena dolo tsika mianakavy ny vahoaka ao anatin'izany satria ny vahoaka koa tena lazaiko mihitsy fa hoe matoa misy ny fitondrana dia ny vahoaka nametraka azy teo dia tokony mba anontany tena koa io vahoaka io hoe zao ve le safidy nataoko ka tena hoe tena ny rariny sy nihitsy ny ary ny fahamarinana ny misy eto amin'ny firenena tokony mba hanana an'izay fijery zay keo tsika e ny tsirairay avy mihitsy tsisy fampitora-bato eo tsika na ifanometriny fa ato anatina nositsika tafititsika miara-tafita fiteniko fon'izay a renjikitsika miaranena tsy fotom-pisainana miaramila ny mandabaiko saingy tokony isy ny fifanantonana eo amin'ny mpanome sy ny mpanatanteraka baiko rehefa hita fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy ny tombotsoam-pirenena ny baiko nomeny tsy midika fikomina ny fahasahina miteny sy manitsy ny epibaiko rehefa tsy mifanaraka amin'ny asa nanaovana fianianana ho hatrany ity generaly misotro ronono ity. Mitsipaka ny baiko aloha tsy ao anatin'ny fotom-pisainana maramily zany fa misy fampanantonana kosa eo amin'ny baiko sy ny baikona hoe tena ara-dalàna ve zao baiko omenareo zao iny mampatahotra amin'ny tena izany nga zany manakorotana hoe tena ara-dalàna ve za dia milaza aminareo fa fonja ministry ny foloalina dia manontany mihitsy
ary tena milaza mihitsy hoe raha tsy araky ny lalam-pandroenana tsy araky ny lalàna velona za tsy hanao fa ny teny any tsahako ny teny zany satria ny fotoana nanaovana an'izay de tsotra mampatsiaro kely ny tantara eto hoe nisy fotoana 4 jona tsy tetezamita fa andemato professeur Xavier Albert no filoham-pirenena za minisitra ny filohalon-da dia manome baiko fitondram-panjakana hoe tsy mahazo makeny ny mamasina ny amiral Didier Ratsiraka zay filoham-pirenena voafidim-bahoaka zao tsara ny teneniko lalàna viaiza Didier viaiza fa ny fantatro de voalohany indrindra fetiny folohan-da io faharoa filoha faratampony folohan-da io lehilahy io ka aizany misy an'izany tsy zavatra foroporonina fa raha zavatra foroporonina fotsiny a de milaza aminareo a fa tsy maintsy misy ny matso satria tsy aiky nylazainy hoe tsy azo asina ny matso zao tsy maintsy misy ny matso ary ny président Ratsiraka tsy maintsy makeny tsy nisy tonga teny na ny filoham-pirenena professeur Xavier na ny premier ministre zany zarery no minisitra ny tonatonana teny Mahamasina miaraka am'ireo maso vovahiny rehetrarehetra nanatrika any matso de tonga teny président Ratsiraka io nge lalàna nge natao ajany are olona fa tsy hoe alako bika tsy tiako tarety olo ty de tsy mahazo manao an'izany miainako zany de sahako miteny azy am'izao fotoana zao sahako satria zavatra ny ainako fa tsy hoe vao miteny fotsiny hoe tsy mahazo makeny fa lalàna velona zay tenena avoaka ny mpitondra ve de hoe zay ve lalàna velona lalàna velona zany ane reo olona voasoratra e azo vakiny ary tokony ampiariny fa tsy hoe zay sitrapoko sy ny daniny kipoko sy didiko atao zay made volana ny foko sy ny fijeriko de zay ny tsy mainty tanterahana fa tsy hoe kazany teny vava ladiny leraka hoe atsaky ananoka mpanjakana ministry ny folohan-da fa tsy nanatanteraka mibaiko ny filoham-pirenena tsy tompoko ny lalàna voasoratra indrindra lalam-panorenana no ambony indrindra no izana izy tsy misy olona amboniny lalàna ary zany tokony ho tsapany malagasy tsisy olona amboniny lalàna zany ny lalàna no ambony am'izao fotoana zao a lasa mampieritrehitra mihitsy fa lasa ny olona indray ny lasa amboniny lalàna ka zay tiany atao na atao mitaky fa tonga vatsaina avy am'rehetra ny zava-manjo ny firenentsika amin'izao tandrindomondoza no avy ny taranaka malona ny antsirampina amseho ankehitriny tsy misy tsy mikaikaika fa sahirana amin'ny lafiny maro indrindra fa amin'ny fiainana andavanandro ny isam-baravarana mitaky vaolana avy amin'ny tsirairay izany fa tsy hanao rafotsy be verilona ka iandry izay igadonany eto daholo ho iatrany ity manamboninahitra misotro ronono ity dia ny generaly Désiré Ramakavelo. Vavao mampalahelo kosa nodimandro omaly faharoa ambin'ny folo ny volana septambra 2024 teo amin'ny 520 taona ny tetsy alasora ny filohan'ny délégation manokana na ny PDS Antananarivo teo aloha Richard Ramanambitana efa lolon'ny Madagasikara ary filohan'ny fikambanana ifiny tenany tsy ahivina fa notendrena ho PDS ny commune Antananarivo renivohitra ny tenany ny voalohan'ny volana marsa 2024 isolon'ny ben'ny tanàna teo aloha izay lasa ministra iarivo iray fo no teny filamatra ny entiny amin'ny maha PDS azy tamin'izany nametra-pelana noho ny antony ara-pahasalamana ny 20 aogostra 2024 lasa teo ny tenany raha nitatitra avy amin'ny ministera rehefa tsy hita andro maromaro teo anivo ny fiadidinany tanàna ary izao namoy ny ainy izao nanamarika ny fitantanan'ny commune Antananarivo ny fanapana ny fifanarahana hafa tamin'ny fanangonana volan'ny commune ka amerina ny fitantanana ho an'ny commune Madidio raha ny fandaharam-potoana dia nentina ao amin'ny lampantanàna Analakely ny nofo mangatsika ny io ariva io ary ho tanterahana ny alatsinainy 4 ny volana septambra kosa ny fandevenana azy eny tsy takondaza fionana andrano velona ny eo anivo ny eto anivony MBS moa dia miraha fionana feno ho an'ny fianakaviany. Fa makasika kosa ny fitantanana ny tanàna Antananarivo dia maloto amin'ny lafiny rehetra eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao efa antonany maro no ny aina izany noho ny gaboraraka misavovona etseroa ny fako manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ireo mpivarotra manemotra ny toerana andehanana ireo mpandeha an-tongotra sy ny maro hafa etsy andanin'izany tsy maharaka ny fitombon'ny mponina ihany koa ny foto-drafitrasa misy raha tsy teny afa-tsy ny toeram-pidiovana sy ny fivoahana ndao raha tsika ny fanadiadiana
Mikorontana tanteraka ny tanàna ny Antananarivo renivohitra. Ny lalan'ireo mpandeha tongotra lasa toeram-pivarotana, ny zoron-dalana sy ireo potonjiro miaraka amin'ireo lakan-drano zary lasa toeram-pivoahana. Manjaka ny baranahana sy ny gaboraraka, samy tompon'antoka amin'izao fahampotena sy fahavoretrana manara-penitra izao na ireo mpitantanany tanàna na ny mponina. Filaminan'ny fahadirana zany raha fijeriko anazy aloha zany vahoaka mihitsy ny tena misy tena manao fananiana zany mandoto an'le izy zany tena maro. Eo ihany koa moa le raha tena jerena izy dia tokony misy andraikitra kely raisin'ny commune ihany koa zany na tsy tokony fameny ihany le izy. Le vahoaka fotsy dia miasa aloha amin'le fahadiovana moa le mpandray andraikitra koa tsy tena manatanteraka ny asa. Gaboraraka amin'ny fiainana eto Antananarivo e. Tena gaboraraka satria zao le fanjakana tsy mba mandray andraikitra mihitsiny dia lasa filaminan'ny vahoaka raha lasa mikorotana ambony ambany satria ny tanora amin'izao tsy anasa tsy maintsy mandray ray manao ny alabotra ataony. Tsy milamina mihitsy zany eto Antananarivo fa dia ohatrany hoe ezahana fotsiny tenenina fotsiny hoe misy filamina fa tena tsy milamina eto amin'ny fahitana anazy satria ny tanora amin'izao tena tsy anasa dia lasa mampalahelo. Fa mba tokony ezahana fanjakana mihitsy zany ny tanora mba omeo zavatra atao ny tanora fa mampalahelo. Raha ny fanadihadiana mitarika tsy fandriam-pahalemana eny anivon'ny fiarahamonina eto arivo ny fifindra-monina tsy voafehy. Be loatra ilay avy any ambanivohitra miakatra aty satria any ambanivohitra tsisy atao tsony. Inona moa zavatra atao any na fiompiana inona tsisy tsony eny any dia tsy maintsy miakatra aty izy mitady irika dia io mampatonga an'ilay zavatra miseho aty Antananarivo. Be loatra dia lasa tsy araka tsony, tsy araka ny fokotany tsony. Zay ny zava-misy mihitsy zany satria fokotany tsy afaka hijery isaky ny lavatrany hoe izy indray ny vahiny tonga ato fa ianao makany amin'ny fokotany manoratra an'ilay vahiny tonga. Ampolo taonany no tsy nisy fandaminana intsony teto amin'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra. Ny mponina nefa mitombo andro aman'alina, tsy magaga araka izany izao fahampotehana izao. Izay ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra fa vaovao mahakasika ny tontolon'ny asa eto Madagasikara kosa dia mizaka antserany ainy ny mpiasa malagasy amin'izao, indrindra fa ireo miasa amin'ireo orinasa tsy miankina, hoy ny teo anivony syndikany CSTM androany. Mahazo fitarainana isan'andro noho ny resaka fandroana ity sindika ity. Kanefa ny 700 n'ireo fandroana mpiasa eto Madagasikara dia tsy aradrariny avokoa. Matetika dia eny anivon'ny inspection de travail no lasa sehatra ifampiresahan'ny mpampiasa sy ny mpiasa eto amintsika fanadihadiana. Marika raha matsaraky ny tokony ho izy, fandoavana ny vidikatsembohan'ireo mpiasa tsy araky ny tokony ho izy, tsy fisiany fiahina ara-sosialy toy ny knapsa sy ny fitsaboana toy ny hosti. Raha misy izany dia tsy voaloha ara-dalàna latsa-kemoka. Santionany amin'ireo zavatra miantra iainan'ireo mpiasa malagasy eny amin'ireo orinasa tsy miankina amin'izao fotoana izao ireo. Ny 700 n'ireo orinasa eto amintsika dia tsy manaza ny mpiasa ao amin'ny avokoa, indrindra eo amin'ny resaka sosialy. Ararotin'ireo mpampiasa ny fahasahiranana eto amin'ny firenena ankehitriny, anka miororo amin'ny hofahaverezan'asa ireo mpiasa ka na tsy mifanaraka amin'ny lalàna mifehy asa aza dia miaritra tsy fidiny, hoy ny teo anivony Confédération syndicale des travailleurs malagasy na ny CSTM. Dia ny mpiasa malagasy aloha zany amin'izao dia tsy voaja mihitsy, indrindra fa eo amin'ny resaka karama, eo amin'ny resaka knapsa, eo amin'ny resaka ny zavatra rehetrarehetra zany zay mikasika ny sosialy mpiasa eny anivon'ny orinasa eny tsy voaja mihitsy. Izay zany no antenainay amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra isan'ambaratonga no hoe aiza ho aiza ny fijerena ny mpiasa malagasy ifampijery fotsiny eto ve tsika anahoana ny fifaran'ireo mpiasa malagasy ireo any afaka 5 taona, afaka 2 taona, afaka 3 taona no aorinan'izao situation mafy be zay iainan'ireo mpiasa malagasy ireo. Satria ny karama ataontsika hoe 10% no misondrotra ny vidim-piainana nefa efa matratra ny amin'ny 20% no fisondrotan'izany vidim-piainana zany. Dia izay no tenenanay eo anivon'ny Confédération syndicale des travailleurs malagasy hoe mafy loatra ny iainan'ilay mpiasa malagasy eny anivon'ny orinasa eny, satria misy amin'ireny mpiasa ireny zany amin'izao fotoana izao zay fantatray amin'izao fotoana izao fa miasa sabotsy sy miasa lahady izy ireny, tsy pihena ireo karaman'ireo be dia be zany. Ary hitanay eto anivon'ny système izany zavatra zany satria eto amin'ny système zany isan'andro zany dia misy fitarainana mikasika mpiasa malagasy foana zany eny anivon'ireny orinasa ireny. Be dia be ny tonga eto mitaraina hoe voaroka, be dia be ny tonga eto hoe alefa chômage teknika, be dia be zany ny tonga eto hoe ny orinasanay efa manena mpiasa dia ny olana nefa ny ao anatin'ilay chômage teknika dia
rehefa chômage teknika le mpiasa de mitady mpiasa vaovao matanjatanjaka kokoa satria le olona ao anatin'le orinasa efa andreo ny olona efa niasa 3 taona 5 taona 20 taona avokoa de mitady olona vaovao izy zany anolonan'ireo olona reo satria reny zany mora mbakain'ny mpampiasa kokoa reny zany hoe ambanin'ilay karama efa nitanterahana teo. Ireo mpampiasa manao ny ataony fa manampitrotraka izany ny fanjakana amin'ny tsy fampitoviana ny mpiasa eo amin'ireo orinasa tsy miankina sy ny mpiasa-panjakana. Raha misy mantsy ny fampiakarana karama ataon'ny fanjakana dia zara raha voaresaka ny tsy miankina, tsy misy ihany koa ny fanaraha-maso na manaraka na tsy ny fanapahana ireo mpampiasa. Raha misondra 10 isanjato ny eo amin'ny mpiasa-panjakana 7 isanjato ihany raisin'ny mpiasa privé zany de nefa ny fiakarany vidim-piainana tena tsorina fa tsy mifanaraka amin'izay fisondrotan-karama zay ka zay ny tena iasiana resaka kely hoe mba tokony hijery fotony ny fanjakana amin'izay fiakarana izay vidim-piainana izay mba hifanaraka ihany koa ny fisondrotan-karama. Ankoatra izay de takiny STM ny ijerena manokana ny lalana mifeny fisotro ronono ho an'ny vehivavy. Tokony eo amin'ny 15 taona no misotro ronono ny mpiasa vehivavy malagasy fa tsy 80 taona intsony. Raha izany article fandroahana mpiasa zany eo anatin'ny code de travail de mailaka amin'ny mpampiasa fa raha akoatran'izay zany de tsy misy anona intsony de noho izany de tsy mihaino intsony zany ny mpampiasa n'ilay mpiasa na de fa hoe atombona fa hoe mizaka antserany eny zareo mpiasa ireo misy ny fitarainana zay ataon'ny mpiasa ho anivon'ny mpampiasa fa tsy mihaino ny mpampiasa matetika. Nilaza ny teo anivony ity syndicat ity fa enine tsy arary no farafakely ny karama tokony ho izy amin'izao fotoana izao raha ny vidim-pianana no kajina. Mbola tsy mahasana ny filana eo amin'ny mpiasa ny enine tsy ariary saingy azo heverina fa mety ampiana ny fahasahiranana misy amin'izao vanim-potoana ianana izao ho iatrany ity syndicat ity. Izay nanamafy fa ny fanjakana ny tokony ametraka sy anaramaso ny fanatanterahana izany. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa tsy mbola miravina ny raharaha mahakasika ny taletsekoly eny amin'ny CEG Ambohimanarina amin'izao fotoana izao. Tsy misy antony mazava kanefa atao amboletra tsy manaza ny antanatohatra tokony araina ny fanesorana taletsekoly eny amin'ny CEG Ambohimanarina ity. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny taletsekoly ireo mpampianatra sy ireo mpandraharaha manoloana ity fikasana anala ny taletsekoly ity. Ahina iantraika mivantana amin'ny fianaran'ny ankizy ao anatin'izao fiandohan'ny nampianarana izao ny zava-misy hoy ny ireo ray aman-dreny ka anamafisan'izy ireo ny filazana fa tsy manaiky ny fanesorana ny taletsekoly izy ireo na inona no mety ho antony izany. Fanadihadiany Andro Miaratina eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince. Ny 2024 no nivoaka ny fanapahany manindry olona vaovao asolo ny taletsekoly eto amin'ny CEG Ambohimanarina. Tsy nipoitra nefa le tale vaovao raha tsy taty amin'ny faran'ny volana Jolay raha ny fanazavana ireo tompon'andraikitra samihafa misana ny fanabeazana. Natao amboletra ny fanaovana ny famondram-pitantanana kanefa nisy ny fiemorana inefatra metona. Hatramin'izao tsy fantatra ny antony ny sorana ny tale am-pirinasa. Tonga ny taria chef Cisco miaraka amin'ny délégation maromaro zareo tonga teo dia izany anaiky tsara hoe hanao passation antsika eny ary dia nanontany anazy naveriko indray fanontaniako hoe chef inona le antony nanesorana ao izy efa androany le passation natao dia atao androany ty eny oa zany hoe tsy mandany anao passation foana hatramin'izay fa nareo mbola sy tonga dia nangataka fandroany taminy aho hoe chef mety araveo raha mba rapitso no atao fa ho atao le izy fa mbola andamina kely ny ato satria fidiran'ny mpianatra zao rehefa atao androany ty ozy izy dia atao androany dia mifanitelony mbola nangataka ihany chef vao ataontsika le izy fa mba mangataka kosa mba hatrehany mpiara-miasa amiko ny passationko ozy izy ianao rery dia zahay dia vita dia aveo anao manao veloma mpiara-miasa aminao dia ohatra nygaka ihany teny efa hoana chef misy an'izany rehefa tsy manao la ozy dia ataoko PV de carence ty. Nampanetsoran taratasy tany amin'ny diraina Analamanga ny taletsekoly anao famondram-pitantanana any amin'ny toeran-kafa miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy sy ny solotena ny iray aman-dreny mpianatra. Tsy azo ny ekena nefa izany hoy ny fanazavana satria tsy manaraka ny antanatohatra tokony arahina. Tsy nandany anao famondram-pitantanana ny taletsekoly saingy kosa mangataka antony mazava sy nanaovan'izany anatin'ny fahamarinana. Dia nity ny taratasy tany amin'ny diraina angamba asehoko anareo ty Antananarivo fa 12 septambra 2020 sy 2000 tale party fanabeazam-pirenena eto Analamanga ho an'Andriamatoa Rakotomalala Tsiralalaina
misy laharana io antony fampiatsona no ny zavatra nitranga ny seho teo amin'ny 16 Amboamanarina ny faha 1 septambra 2024 ho toy ny fandaminana izay tsy maintsy atao sy ho fampiarana ny décision laharana io ny laharana dia antsony ianao Andriamatora koto malala tsiralalaina ny emako a mba ho tonga eto amin'ny fitaliavam-pary sy ny fanabeazam-pirenena Analamanga Nansana Antananarivo ny faha 1 septambra 2024 amin'ny 10 ramaraina. Ny daty aty ambony Antananarivo fa 12 ny fampiatsoana oza hoe za tsy afaka makasy satria ty efa za efa tany raha teo dia aleoko tsy nandeha. Nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ireo mpampianatra sy mpandraraha rehetra eo anivon'ny sekoly Androany manoloana ny zava-nisy ary manohitra tanteraka ny fambolena korontana toy izao ety amin'ny sehatry ny fanabeazana. Anoloana ny savorivory sy fikasana anoloana ny taletsekoly eto aminay izay tsapa fa atao amboletra no ny antony tsy mazava sy maizimaizina ary tsy manaja ny antanan-tohatra izahay rehetra miaraka rehefa avy nandinika dia manambara fa tsy ankasitrahanay ny fanesorana amboletra ny tale sy ny fanakorontanana inina tao rehetra. Avelao hianatra sy iroso amita ny asany ny mpampianatra sy ny mpandraharaha rehetra ho firindran'ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-monina izay efa nisy teto foana hatramin'izay mba ho tombontsoa ny zaza malagasy sy ho fisorohana ny olana miverimberiny. Nanamafy ny fitakiana kosa ireo ray aman-dreny tsy manaikina ny sorana ny taletsekoly amin'ny Perinasa. Mandeha ny kiomantsy ny feo fa taleny EPP no asolo ity taleny CEG ity. Tranga izay tsy azo ekena no fanazavana no tsy nakana hevitra sy fankatoavana ireo ray aman-dreny. Tany aso saratra mila reto tena mariny efa hitany nataony eo ary sy manosongosona anazy dia tena mahasorena so dia hoe EPP anambody ato hoe hotale hoe makatso tena za tena mitsipaka raha marin-drano an'izany aloha fa tena tsy manika tsy manaiky ny ray aman-dreny fa izy foana aloha ny eo ateto. Rehefa ray aman-dreny nivory teto zay tamin'ny lakamisy tena tsisy manaiky ny alalana ny tale zany na iray arany tsisy mbola nitsipaka mihitsy na iray arany dia tsy haiko avy any amin'isa zale alany taleny efa tokony avy aty amin'ny ray aman-dreny eny zany aza ty mijery arina tava re tompoko fa mba jerevy le ray aman-dreny zay sahirana mampianajanakato dia mahafasarananay izay tompoko ny tsy fanananay no hijanona le zanakay mianatsy ato dia aloha le zanaka tompoko mba hianatsy amin'ny ara-dalàna aloha le talia no ny asany aloha mpampianatra no ny asany le disadisa maro samihafa fafahoatreo. Nateo azy izany rehetra izany nianatra ara-dalàna ireo mpianatra teto amin'ny CEG Ambohimanarina Androany. Ijoro ary tsanaiky hatramin'ny farany anohitra ny tsirariny kosa ireo ray aman-dreny raha ny fanamafisana. Tsanaiky ny fanapotehana amin'ny endriny hafa ny fampianarana sy ny fanabeazana izay antoky ny fampandrosoan'izy ireo. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa nahiditra amponjavonjo maika ny tale general ny Imave teo aloha taorin'ny fiampakarana ny raharaha teny anivon'ny Paka ny alarobia lasa teo. Nahafahana vonjo maika ary miandry ny fotoam-pitsarana azy kosa ireo olona 5 hafa voaroiroy miaraka taminy. Nisy ny fitarainana voarainy Bianco miapanga ny fanodidinam-bola nataony tale teo aloha ho tao amin'ity ivotoerana ity. Nisy avetrany taorin'izay ny irika fagnarahamaso ny fitantanana ny tetibolan'ny Imaveta nandritra ny taona 724 sy ny taona 2024 no tanterahany DGFC. Hita tao anatin'izany fa nisy ny fanodikodiana ny resaka fitsaboana ny fikotsagojana ny fiara sy ny sisa. Vesatra ny ampangana ireo olona enina ireo ny tsy fanajana ireo dingana tsy maintsy araina amin'ny fitantanam-bola mpanjakana teo anivon'ny Imavet nanomboka ny taona 2017 hatramin'ny taona 2022. Ankoatra izay, ireo fianakaviany avokoa no nahazo ny tsenam-barom-panjakana nandritra io 10 taona io. Vao ny trangam-piarahamonina kosa mbola tsy tafarina hatramin'ny androany ary tsy mbola nahita mangirana ireo tokantrano 4 lasibatra tamin'ny aintrano niseho tetsy Anosoa tapa-bolana lasa izay. Ny malala-tanana ohatra no nandray an-tanana ireo ankizy 9 mbola mianatra miantso vonjy amin'ireo tompon'andraikitra samihafa ireto traboina ireto manoloana ny voina nianatra tamin'izy ireo. Fanadihadiny Ando Miaratina eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Princy. Tapa-bolana lasa izay no may ho tontony afo ireto trano lehibe ireto no nenana fianakaviana 420. Tsy nisy azo noraisina fa lasa lavenina avokoa ireo entana rehetra sy ireo milina enti miasa.
Tanam-poly ireo fianakaviana nivoaka teto ary ny tsimbadika atao anatin'indray mpimaso ny fiainany. Ny fivelomana tapaka tsy misy azo atao fa mialokaloka any amin'ireo fianakaviana afaka mandray an-tanany. Ireo afaka miavitra kosa nanofatrano. Ho an'ity ireny mpianakaviana iray ity, namorona asa madinika kely entina melomana ny ankonany mba tsy ho vesatra ho an'ny mpampiatrano. Zay zany zao tsy manan-kelo fa ny petraka amin'ny fianakaviana zao zay hatreto. Tsy zany tsy manana trano efa atao zany trano iray aman-dreny dia io zany mipetrahana dia varodana. Tsisy tena tsisy zay tokantrano efatra, olona 720 zany. Zay ny tao anatin'ny tokantrano. Dia hitanareo raha avy tanteraka eo zany le trano. Satria efa tsy maintsy ndravana satria loza mitatao amin'ny fiarahamonina indray le izy. Dia mizarazara fotony amin'ny fianakaviana eny aloha hatreto. Dia sasany moa zany manafahafahana kely manofa trano dia nanofa trano ny sasany. Hitanareo zao ara zao amin'ny etoandro satria mizeny olona ny tena rehefa hoe amin'ny etoandro ny etanana n'olona any. Dia zay koa moa varibaritra eto dia tsy maintsy miakatra eto zany mitady ny hoanina. Moa ny entana potika atao daholo ny velomana kely, machine. Tsisy tena hoe ny teny akoditra dia teny akoditra. Zay ny tafavoaka tao. Tao anatin'ny vanim-potoana famodirana mpianatra no niseho ny loza. Tsy nisy azo noraisina izay kely efa nomanina ireo ray aman-dreny ahafahany ankizy miditra an-tsekoly. Malala tanana avokoa no ny antoka izay vitan'izy ireo na afanana mpiditra an-tsekoly ireo zaza enina traboiny. Satria na le fitaovana kely efa voangona ary dia mahitao. Dia tsisy fa dia hoe mandeha fotsiny aloha miranty miditra dia nitrangana palaelo ary misy tsy ny kiraro. Dia nefany ianao tsy nahavidy kiraro fa kapa aloha zany ny voavonjy teny an-tongotra hoe hiditra hianatra. Dia nitenena mihitsy hoe tsy maintsy manao rariny aloha satria manaraka disiplinina zany. Fa izy moa zany tsy nalala zany le olona niandry vavady hoe nisy kan ohatr'izay. Dia fa nazavaina tamin'ny zany le izy dia nampidiriny ihany fa hiezaka izay zany hoe tsy maintsy hitady aloha zany satria hoe mba sady fanajana ny tena no fanajana ny sekoly. Fa sahirana tena sahirana izay fa dia nakitapo entina mianatra ary mbola zay tolotolotry ny olona teny aloha zany zao mbola netana. Miantso vonjy amin'izay rehetra afaka manampy ireto fianakaviana ireto mahalona ny vonana azo azy ireo. Efa nisy ihany ny fangatana natao tamin'ireo manam-pahefany ny fotony saingy mbola tsy nisy valiny zany ho ny fanazavany. Raha ny vaovao ihany koa, nitrangana firetana trano indray andro any tamin'ny fatrora latsaka fefany teo eo teny antsalovana ankasina 17 hektara. Trano biriky iray izay atelier fanamboarana bateria sy trano hazo roa no may izay trano fonenana avokoa. Naharitra adiny roa ny namonoa ny mpamonjoina ny afo sy ny arovana ny manodidina mba tsy tara ny firetany. Tsy nisy kosa ny anana fohy sy ny naratra nandritra ity loza ity. Vavoany maresaka iraisam-pirenena kosa indray trano ampolony ary tanety 2 hektara no kilany afo tato anatin'ny 420 ora tao Los Angeles. Voatery ny alan'ny fonenany ireo mponina any amin'ny tapany avaratra no ny afo izay tsy mitsahatra mitatra. Afo telo no tsy mety voafehy ao Los Angeles ka mahatonga ny governorany California familaza fa miantra any an-toerana ny filazana ny ameana na ny état d'urgence fanadihadiana makasika izay. Miatrika afo i Los Angeles nanomboka ny alahady lasa teo. Iray amin'ireo afo tsy mety voafehy ny Bright Fire nandrehitra ny manodidina ny tanàna faharoa lehibe indrindra ao États-Unis ary nandrava trano amampolony sy tanety 2 hektara tao anatin'ny 420 ora. Voatery ny ala fonenany koa ireo mponina ao Wrightwood sy ny afovoan'ny Baldy. Nambaran'ny Gavin Newsom, governoran'ny Californie, fa ao anatin'ny fahampitehana tanteraka noho ny afon'ny distrika Los Angeles sy ny San Bernardino ary dia miatra ny toerana ny filazana ameana na ny état d'urgence. Ankoatran'ny Bright Fire dia eo koa ny Line Fire, afaro izay namily ny tapany avaratra atsinanan'ny tanàna. Velaran-tany 4,000 sy 2 alina hektara no lasa lavenona. Tapaka ny lalana ary dia tsy maintsy ny findramonina koa ireo mponina any. Mandravarava ny atsimo atsinanan'ny Los Angeles kosa ny Airport Fire ary namodika 7,000 hektara. Olona 705 no ny farimbona namony ireo afo ireo, saingy sarotraritra ny fehezana azy. Nampitrotraka koa manko ny hafanana migaingaina, tafakatra hatrany amin'ny 17 Celsius hatramin'ny alarobia. Raha ny vaovao dia manomboka midina tsikelikely izany hafanana izany.
tapitra ny fampalalambo voatsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka kanona anaraka izany hatramin'ny farany ovahiny ny fanira zafa manantandry ao anatin'ny fandaharana dinika aoriny izao fampalalambo avao izao i Clémence Rarinirina resadresahana ihany koa ny raram-pirenena sy ny politika amin'izao fotoana izao ny sampana fampalalambo avao kosa mametraka ny soavatsara tompoko lasy tompoko vavy